Averiko foana ity resaka fisolokiana amin'ny endriny vaovao izay tena mahazo olona maro amin'izao ankehitriny izao ary tena mahay ry zareo izay ao anatin'ity resaka fisolokiana ity satria maro ireo tanora malagasy na ireo navita fianarana aza na ireo izay tsy nandalo fianarana dia voajona ao anatin'ity resaka fisolokiana ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika resaka fisolokiana no tena impanantsika atao anatin'ity video ity. Ka noho izay dia ndao arantsika ny resadresaka mahakasika an'izay resaka fisolokiana izay. Tsy voandroany no nahitana fisolokiana manara-penitra izay hita miparitaka manerana ny nosy ao Madagasikara ao tatoato zay. Efa nanomboka taona maromaro zay dia nahitana taratra an'izay resaka fisolokiana izay foana tao Madagasikara tao. Nandalo ry Macropolina, nandalo ry Antares sy ny maro hafa dia be dia be ireo zay voajony sy voasoloky tao anatin'izany rehetra izany satria misy ireo zay tena mahazo kely dia iny fa mampirisika an'ireo olona izay mba hiditra ao anatin'izany rehetra izany. Ny vokany dia tafaroboka avokoa ny rehetra vantany vao mahare an'izay hoe vola malaky sy vola azo moramora ao anatin'izay resaka asan'ny ligne sy ny maro hafa izay. Fa tatoato kosa dia rehefa lefilefy izay resaka Antares sy Macropolina izay dia niditra amin'ny fomba hafa indray ireo izay mpisoloky amin'ny alalan'izay resa-bola izay. Io moa zany tafiditra ao anatiny karazana irony tambazotra na ampanao fa mitsimbola irony ihany ireto izay minia mamorona an'izay karazana fisolokiana maro isan-karazany zay. Ary izy io tato anatin'ny 5 taona tato fotsiny io resaka fisolokiana ao anatin'izay resaka famitsimbola izay no tena niroborobo raha ho an'i Madagasikara no asiana resaka. Ka mipetraka ihany fanontaniana amin'ilay manao hoe inona no tena antony mahatonga an'izay firoborobon'ireo zay manao ratsy ao anatin'izay fisolokiana an'ireo voaka madinika ireo. Inona ny fepetra izay niraisin'ireo tompon'andraikitra ao anatin'izany rehetra izany mba ahafahana mamongotra hatramin'ny fakany ireo tambazotrana mpisoloky ireo fa misy amin'izy ireo dia tena misy birao ary tena hita amin'ny fomba ofisialy mihitsy fa hoe eto ny biraon'izy ireo ao anatin'izay fanaovana fisolokiana izay nefa toa jerijerem-potsiny. Inona ny tena marina ao ambadika izy ity ary inona ny fepetra izay tokony ho raisina manoloana azy ity fa tena maro ireo vahoaka izay voasoloky ao anatin'izany rehetra izany. Raisitsika ohatra zao misy karazana fisolokiana vaovao ndraiky amin'izao ankehitriny izao ary tena manjono an'ireo tanora maro izy ireo manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raisitsika ohatra zao ny avy any Fenero Vesta dia olona maromaro avy any Fenero Vesta mirohatra makany Mahajanga ary tena roboka ireo tanora ireo fa hoe misy asa izay ahazoana vola 200 tapitrisa ariary isam-bolana ary ahazoana vola 300 tapitrisa ariary isan-taona. Vantany vao mandre an'izay mantsy ny rehetra dia miroboka avokoa satria samy tia anankarena avokoa ny voaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Iza moa tsy tia andray karama an'izay 200 tapitrisa ariary isam-bolana izay na olona tsy nianatra aza nefa dia mahazo an'izay ho izy ireo ao anatin'izay fandresen-dahatra izay. Eny mahasahy miakatra plateau mihitsy izy ireo amin'ny radio izay manao dokam-barotra maro isan-karazany ao anatin'izay fandresen-dahatra ny olona mba hiditra hiasa amin'izy ireo zay. Nefa ny tompon'ny radio mamela malalaka azy ireo hanao an'izay dokam-barotra izay etsankilany kosa ny mitandriny filaminana toa mijery fotsiny eo anatrehan'izany rehetra izany dia tokony asiana fijerena akaiky ihany ity resaka fisolokiana amin'ny endriny vaovao ity fa efa maro ireo izay lasibatra tao anatin'izy ity. Raisitsika ohatra zao ny any Mahajanga dia maro ny karazany anaran'izy ireo izay mivaova isaky ny toerana ananganan'izy ireo azy. Fa ny mahagaga dia mila tonga any toerana dia manome vola 18,250,000 FMG izay voatafiditra ao anatin'ity resaka asa ity. Tadidio anefa fa asa privé izy ity fa tsy asa mpanjakana akory ary asa tsy misy garantie raha ny fahitako azy ity asa ity nefa dia andoavana an'izay vola be amina 18,250,000 FMG izay amin'izay mba ho tafiditra hiasa amin'izy ireo. Tsy vitan'izay fa mila mampiditra olona roa hafa ihany koa ianao dia toy izay ihany koa ireo olona izay ampidirinao ireo dia mila mitondra olona hafa ihany koa.
izany hoe 18 250 000 FMG isaky ny olona nefa mila mampiditra olona roa ianao izany hoe x3 izany ilay vola izay analohanao io izay ianao vao afaka misitraka anilay roa hety sy ray tapitrisa ariary isam-bolana io ao anatin'izay resaka asa izay manana endrika piramidy raha lazaina amin'ny fomba hafa miatrika formation lavabe ireo handeha tsy misy asa atao fa formation ihany dia ampy maro ireo roboka kanefa izay tonga tany an-toerana dia milaza ho disy fanantenana ka niverina avokoa ireo tafaverina kosa manafatra ireo mbola mikasa handeha mba hijanona ao anatin'izany rehetra izany ka noho izay dia mila melimelo isika ao anatin'izay resaka fisolokiana izay mba le fahasolavitra ny saina io volanareo io ihany no mody andoavan'ny karamanareo kely izay roa hety sy ray tapitrisa isam-bolana io fa tsy misy volan'ny société mihodina izany ka omeny anareo satria ianareo mandoa vola be izay 18 250 000 FMG nefa rehefa aveo mbola misy olona anankiroa indray tsy maintsy ampandoavana an'izay izay vao afaka manome karamany anankiray aminareo nefa ireny olona nampidinareo ireny dia mila mampiditra olona anankiroa hafa indray izay vao afaka misitraka an'izay karama izay nampantenana izy ireo izay fomba fisolokiana izany ary izay ilay hoe vol autorisé oziny vazaha izay ka eo indrindra ny tokony hamelo sika rehetra ao anatin'izay resaka fisolokiana izay aleo melimely mandrakariva ary zareo ekena fa tsara ny vola ary samy tianakarena avokoa isika rehetra amin'izao fotoana izao fa io fahantrantsika io mihitsiny no mahatonga ireo izay mpisoloky amin'izao ankehitriny izao lasa manararaotra manao an'izay karazana fisolokiana maro isan-karazany izay ao Madagasikara ao ary raha ny fantatra sy heno amin'izao fotoana izao dia ry zareo afrikanina mainty hoditra ireo no lehibe nity sampana izay mitarika an'ity resaka fisolokiana fomba vaovao ity ao Madagasikara ao anatin'izay fakana vola be amin'olona izay asa amin'izy ireo zay nefa rehefa tonga ao amin'izay asa izay tsy hitakory inona ny tena asa atao ao fa toa mipetrapetraka fotsiny dia mamadibadika zavatra madinidinika dia izay ve no andraisana an'izay karama roa hety sy ray tapitrisa ariary izay dia tsy mba ho tonga saina ve isika fa resaka fisolokiana fotsiny io fa ny volantsika no tiandreo alaina rehefa feno ny compten'izy ireo dia lasa mandositra tsy hita intsony izy ireo fa isika sady maty vola no lany fotoana tao anatin'izany rehetra izany no mbola mandrisika ny namantsika hafa izay tokony tsy ho faty vola mba hamono ny volany iray ao anatin'izay resaka asa izay tsy fantatra ny vodiny sy ny lohany izay eo anatrehan'izany rehetra izany ary matetika ny tanora ny tena latsibatra izy ireo ao anatin'izy ity ary miparitaka manderana ny faritra maro izy ireo manao dokam-barotra amin'izay fandresen-dahatra ny olona mba hijoboka ao anatin'ity resaka asan'izy ireo ity na ny any amin'ny faritra atsimo zany na ny faritra varotra ny nosy na ny faritra tsinanana indrindra na ny faritra andrefana indrindra fa ireo faritra ambanivohitra toa ny faritra Sofia iny dia izao ry zareo lasa ny faritra andalanjorofo indray mandeha mandresy lahatra ny tanora mba hijoboka amin'ity asan'izy ireo ity mba hahafahan'izy ireo misoloky ny volanao izay ka leo melimely mandrakariva ry zareo eo anatrehan'izay rehetra izay fa tsy misy vola azo moramora izany amin'izao ka mba le fahasolavitra ny saina eo anatrehan'izany rehetra izany izay no mazaka azonarozy tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa